Ho ampitomboina ao aminareo hatrany revako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha ary araka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Iray izay any an-danitra fa lehibe ary tsapanay resy lahatra izay amin'ny fiainanay isan'andro Tompo fa tena tianao izay. Misaotra amin'izao faran'ny herinandro izao izay iomananay hatrany ny fandehanana ny am-piangonana ary misaotra ny amin'ny fahafahanay ny ara-nankalaza ny fety dia ny faran'ny taona sy ny taona vaovao. Misaotra amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Arak'izany ry havana dia misaotra ny Tompo mandrakariva isika, indrindra rehefa mifarina tahaka an'izao ny herinandro satria araka ny nambara tamin'ny tonom-bavaka teo dia hiomana indray tsika andeha araka hivavaka, hiangona ny am-piangonana, hiaona amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, ary koa isika samy mpino, mpianakavy ny finoana, mpirahalahy, mpiray tampo, mpirahavavy, mpianadahy ao amin'ny Tompo, hiaona ny am-piangonana amin'ny fifaliana indray fa velonay. Hifampiarahaba, noho izany dia zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany. Alahady voalohany amin'ny taona no atrehantsika rapitso, ary volana vaovao koa no diavintsika izao. Noho izany dia lohahevitry ny volana vaovao izay iarahantsika indray ny fampizaha reto dia ny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Ny andin'ny tsoratra masina anakinana ny toriteny miompana amin'izany lohahevitra izany ary hoe mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo dia ny mpitori-teny toko faha 12:1 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Toy ny tsy ahafantaranareo ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolana kibon'izay manananaka dia toy izany no tsy ahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amen. Ry havana, mivavaka maraina isika rapitso alahady fa 4 ny volana janoary eny amin'ny Selafy eny Riveratoa ary manomboka amin'ny 7:30 maraina ny fotoana. Ny mampiavaka ny alahady voalohany amin'ny taona ry havana ho antsika eto amin'ny FKM na Fiangonana Kristianina Malagasy eto Abidjan dia ny alahady izay anaterantsika ny rakitra eny amin'ny alitara. Io dia antsointsika hoe rakim-bolamena satria ianarana ny amin'izay nataon'ny maky. Tsara ny mampatsiahy fa tsika in-telo isan-taona ihany koa no manatitra rakitra eny amin'ny alitara dia tena mba homanintsika izany ho voninahitry ny Tompo ary tiana ihany koa ny manamarika hatrany foana fa tsika isaky ny alahady na manahoana na inona dia rakitra indray mandeha ihany koa. Izany no ampatsiavinay mba ahafahantsika miomana ry havana fa rakitra indray mandeha aterina eny amin'ny alitara, izay no manintsika rapitso dia ny rakim-bolamena izany. Ankoatr'izany koa dia amin'ny alahady voalohany azy araka nambara teo dia faranantsika amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo ry havako ny fotoana dia mampiomana antsika hatrany amin'izany rehetrarehetra izany. Ny fanahy masina ny hiasa ao anatintsika tsirairay avy mba ahafahantsika miomana ry havako, an-tsaina, am-panahy, amin'ny lafiny maha-olona iray manontolo mba ho tena tafahoana amin'ny tompontsika rapitso ary indrindra ampitombo finoana sy fanoloran-tena. Fahatokiana an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ho antsika tsirairay avy ny fotoana rapitso. Dia samy ary ho tahian'Andriamanitra ka samy ho tratran'ny rapitso avokoa. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao ary izay Tompo fa alahady voalohany rapitso ary inonay tokoa fa ianao efa niasa tao anatinay no mbola miasa ihany koa amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, ahafahanay mimpo saina mampanahy izay samy mpino ary miombona aminao koa ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina koa tanterao aminay ny sitraponao ary ho fotoan-dehibe ho anay ny fotoana rapitso. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.